Bonjour daholo tsika rehetra. Fiadanany tompo sy ny fahasoavany ireo amintsika. Vaovao isa-maraina ny famindram-pony. Noho izany indray mbola natafahoanantsika tamin'ity an'ity. Hanozo fianarana ny tenin'ny tompontsika. Feno ny tenin'ny tompo izao. Marina fa ny lesona izay nianarantsika moa miresaka mikasika ilay hoe tombo-kase izany dia efa hitantsika ihany izany izy io tany amin'ny tantaran'ny fiangonana izany. Ary averiko tsara eto tahaka ny tany amin'ilay tsika nanao lesona tantaran'ny fiangonana hoe aoka tsy hoeritreretintsika hoe ho fanenjehana ilay izy. Fa fianarana no ataontsika no mianatra ny tantarantsika nijerytsika hoe inona ny zavatra nisy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Ahoana ny mikasika an'izay zavatra araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika eo anatin'ny faminaniana ve izay zavatra dia hita tokoa izay ao anatin'ny faminaniana ary tantara nisy izany fa tsy hoe zavatra ny finoana. Ka ny zavatra rehetra niresahana teto dia zavatra nisy no niresahana izany fa tsy hoe zavatra ny finoana no hoe fanaratsiana ny fiangonana ary tsy izany mihitsy ny tanjona. Fa ny tanjona dia izao mba hahatongavan'ny rehetra izany amin'ny fibebahana marina eo andresan'Andriamanitra izany. Satria ity fanambarana ity dia fanambaran'i Jesosy Kristy marihana tsara fa tsy fanambarako akory fa za dia mpitondra hafatra ihany. Alohan'ny hanorizantsika ny lesona ary dia manasa antsika hiaraka hivavaka ary. Hiaraka hivavaka tsika ary. Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao zay raha eo amin'ity anio ity indray. Hiara hianatra sy handinika ny teninao. Aoka ny Andriamanitra iray ny fanainao masina, no hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana, hampianatra anay ny teninao. Satria ny famohan-kevitry ny teninao tompo dia tsy efanay na amin'ny fahalalana na fanendrenay fa amin'ny fanainao masina irery ihany. Ka dia aoka iray ny fanainao iray hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana tanteraka ny sitraponao. Misy milaza manao izany fanahy izany tsy tokony hankatahana intsony. Kanefa ianao dia mbola miteny, manao hoe izay mangataka no omena, izay mitady no ahita, izay mandondona no vahana. Ary na ny famohan-kevitry ny teninao raha dia tsy efan'ny olombelona ka ahoana moa Andriamanitra ny tsy hangatahana ny fanahinao. Ny fanahinao dia ianao miteny, ho avy ozy izy ianao ny mpananatra dia ny fanahy. Izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Ka ahoana Andriamanitra ny tsy hangatanay ny fanahinao. Ianao mihitsy ary no miteny izany hoe nareo na dia ratsy ary mahay manome zava-tsoa ny zanakareo ka raha rainareo izany an-danitra no hangatahanareo ny fanahy moa tsy hamezany mamay-pona fa izy. Dia izany ny antony hangatahanay iray. Dia midery anao izay raha io, mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao izay. Voninahitra ny eo an'ilay naran'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Hatramin'izao koa mandrakizay. Dia aoka ilay fanainao mahery iray hiasa aminay tsirairay avy. Manaritra ihany koa ny fifonanay eto anatrenao izay Andriamanitra iray. Satria mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy mahatoky anatrenao. Tsy manana fahamarinana na fahamendrenana dia kely aza. Ka ninona iray fahotana vitanay teo anatrenao ka mbola tsy nifononay taminao. Dia angatahanay famindram-po sy famelan-keloka. Ary raha misy ihany koa ota malaky mahazo anay, na dia fitolomanay aza, kanefa mbola maharesy anay. Dia fantatray Kristy fa raha ny ao anatinay, raha ny lalan'ny sainay, raha ny lalan'ny fanahy, dia mitarika anay amin'ny fahamarinanao, amin'ny fahamasinanao. Ary raha izay atao anatinay dia te hitandrina ny lalanao sy ny didinao. Kanefa ny lalan'ny nofo no mibaiko anay, mandeha anay amin'ny filana sy ny fanindrina. Na dia mitolona ary izay, androany dia rapitso indraindray toresy. Eny araka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe Andriamanitra, iza no hanafaka anay amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Tena ankalaza anao izy Andriamanitra ary anao hoe eny ny fahasoavan'i Kristy ihany no afaka mamonjy ahy. Ampo anay ny fahasoavanao Jesosy. Ianao no afaka mamonjy anay ary raha tsy maty ianao dia tsy tonga ny famonjenanay. Mangataka izay Jesosy io. Diovy amin'ny rahanao izay ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Sasao amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana. Raisy Jesosy io ny entanay rehetra, ny fahotana sy ny tsy fahamarinanay rehetra, ny adi-tsainay rehetra sy ny tebitebinay rehetra. Fa raha ianao Jesosy mitondra izany rehetra izany dia ho maivana izay. Ka aoka Jesosy ianao no velona ao anatinay fa tsy izay tsy no velona. Ary aoka ilay rahanao Jesosy io efa nanadio sy nanasanay ka nanafaka anay tamin'ny fahotana rehetra. Eny Jesosy aoka ihany koa ny dia diakapoka taminao, hanasitrana anay
amin'ny aretina rehetra izay mahazo anay dia ho sitrana izahay. Ary eo ka le ratsy Andriamanitra tsy hanay-kery tsy hanam-pahefana aminay, amin'ny fiainanay, na amin'ny tokantranonay, na amin'izao fampianarana ny teninao izao na ny fifandraisanay. Mandidy anao zay ry Satana, miala ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ity fampianarana ity. Miala ianao amin'ny tokantrano tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Miala ianao amin'ny fahasalaman'ny tsirairay avy tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Miala ianao roasinay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary le voninay ianao sy ny asanao rehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy sy ny fofonainy. Halleluja. Ravy Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonain'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Dia raha ianao Andriamanitra raha io, nkalazaina ny anaranao, mena voninahitra ianao raha io, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluja, halleluja. Dia misaotra raha io. Lehibe ny fitiavanao lay, lehibe ny fahasoavanao. Dia ankehitriny raha io dia mangataka aminao izay. Mampianarana iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao fahavoninkely izay vaokanao. Dia aoka re Jesosy io le rahanao hanadio sy hanasanay, hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Ary eo ka ny fanahinao ampifantoka anay amin'izao fianarana ny teninao izao ary hanokatra ny fonay sy ny sainay mataranay ny sitraponao. Dia mitenena raha io amin'ny alalan'ny fanahinao masina nenao fahavoninkely ireo ty mpanomponao. Ary voninkely izay tsirairay avy, ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya, rositsika reny. Inona no nresantsika farany teo zany? Dia niresaka zany tsika mikasika le hoe fahamaizinana zany izay teo amin'ilay soavaly. Satria le soavaly zany maneho an'ilay fiangonana. Dia izy io fiangonana io dia ny fiangonana Pergamosy. Ary ny faminaniana moa zany asehon'ilay hoe satria ara-paminaniana no jerentsika le afatra zany hoe ahoana izy hoe soratra izay zavatra efa hitanao izy izay zavatra kehitriny ihany koa ary izay zavatra ho avy. Izay moa araka le teny teo hoe le faminaniana zany le fiangonana nisy tamin'ny andron'ny apôstôly zany dia ireo fiangonana fito ireo zany ao amin'ny boky ny Apokalypsy. Manomboka amin'ny fiangonana Efesosy zany ka hatrany amin'ny fiangonana Laodikia izany. Ireo fiangonana ireo efa marihana fa tsy hoe nisy tamin'izany fotoana izany ihany fa niraisina zany izy ireo ara-paminaniana no nitondrana le afatra zany ho an'ireo fiangonana ireo satria tantaran'ny fiangonana manomboka amin'ny andron'ny apôstôly zany mandra-pifaran'ny tantaran'ny tany no resahana amin'ilay fiangonana fito. Dia eto zany ny zavatra nisy dia zao hoe tonga taty amin'ny tantaran'ny Pergamosy zany ny lesitsika zany. Ary ny zavatra hitantsika tao dia hoe ilay soavaly izy dia soavaly mainty. Inona ny zavatra hitantsika dia hoe mitafy fahamaizinana zany. Nisy fahafatesana ara-panahy zany tao amin'ilay fiangonana izany. Inona ny fahamaizinana nisy tao? Dia hitantsika tsara fa mifandray be ilay izy amin'ny tanàna Pergamosy satria sinagogan'ny Satana ny tao ary tao ny fonenan'ny Satana izy. Fantatsika tsara hoe inona zany hoe fanjakan'ny Satana zany na hoe royaume du mal zany na hoe royaume des ténèbres. Dia izay koa nefa ny zavatra nisy teo amin'ilay fiangonana Pergamosy zany ka rehefa tsisy fanenjehana intsony zany teo anivon'ny fiangonana dia inona ny zavatra nisy? Lasa ny fitondram-panjakana zany lasa kristianina. Dia lasa fandray tamin'ny fiangonana kristianina zany ny fitondram-panjakana. Ary rehefa nisy izay fifandraisana zay zany dia lasa nisy compromis zany. Lasa nisy hoe maromarotro iraisana zany satria lasa tafiditra tao anivon'ny fiangonana zany ny fomba jentilisa. Dia rehefa tafiditra tao amin'ny fiangonana fomba jentilisa dia antsoina hoe paganisme zany. Dia lasa nisy fomba maro samihafa tafiditra tao fiangonana ohatra ny raisitsika tamin'izany. Raisitsika fotsiny ohatra ny hoe io resaka ohatra ny hoe hazo noely io, resaka hoe fety noely zany. Jereo fampifotsy miangatra jereo anaty baiboly misy hoe zany avaizany ny aviany zany. Vokatra izay zavatra zay zany, vokatra le transition zay zany na tonga n'ilay zavatra zay le fiampitan'ny fiangonana apôstôlika nakatỳ amin'ny fiangonana katôlika. Zany hoe nisy zavatra nitsofoka zany tao anatin'io zavatra io.
dia be dia be niova ihany koa ny resaka hoe ny sabata lasa hoe lasa lahady. Nisy ny fomba maro samihafa lasa neken'ny fiangonana zany. Dia raha isika fotsiny amin'izao fotoana izao mbola misy zany. Iza ny fiangonana manaiky famadihana zany? Misy fiangonana manaiky famadihana. Ao am-piangonana mihitsy ary avoaka ny faty. Nisy fotoana zany teo tany akaiky ny rova iny nisy an'izany zavatra zany. Tany amin'ny taona 2 tany, tsy fantatro amin'izao raha mbola misy tany amin'ny tany taona 2 tany nisy an'ny zavatra zany. Navoaka daholo ny fatiny satria misy faty eo ambanin'ilay fiangonana ao zany. Izay azain'izareo olona masina. Dia navoaka. Ohatran'ny hoe atao famadihana zany. Zany ange zany haro voaparatsiana ange zany zavatra zany. Misy zany zavatra zany. Ny resaka hoe ny fivavahana amin'ny sarivongana tonga any am-piangonana misy zany. Fomba jentilisa zany. Nefa raha ny tenin'Andriamanitra zany. Ny tenin'Andriamanitra efa niresantsika teto manambara manao hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao izy iankofanao eo anatrehany. Na sarin'ny zavatra any ambony izy na ny eto tany na ny any ambanin'ny tany. Aoka zany ianao tsy hanao sarin-javatra voasikotra iankofanao. Na any ambony na ety tany na ny ambanin'ny tany. Eny ka na ny endrik'Andriamanitra ary zany tsy azonao reprezentena. Hoe asehonao amin'ny sary hoe tia Andriamanitra na hoe tia Jesosy dia asianao mirindrina eo dia mivavaka amin'iny. Tsy azo atao izay zavatra izay zany. Na ao anaty baiboly ary tsisy mahita an'Andriamanitra zany. Satria be voninahitra Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra fotsiny amin'ny resaka hoe ohatran'ny hoe descriptif zany angamba ny azo ilazana anazy. Hoe amin'ny ilazana anazy rehefa Andriamanitra mivoninahiny dia inona ny ilazana anazy? Hoe masony tahaka ny lelafo. Misy sabatra roa lela mivoaka amin'ny vavany. Mamirapiratra tahaka amin'ny masoandro ny tarehiny. Tahaka ny varahana mangalo any ny tongony. Ny volony iny tsy haijerena. Zay zany ny zavatra tsy haijerena zany raha ny mijery an'Andriamanitra zany tsy ho hainao jerena zany. Dia zay moa zavatra nisy atsika dia inona ilay fahamaizinana zany niditra tao amin'ilay fiangonana fa ny ray zavatra nresantsika farany dia mikasika ilay hoe ilay fampianaran'ny Balama ao izy. Izay nampianatra ny Balaka ao izy ampinana inana terina tamin'ny sampiny vahoaka koa izy sy mba hijangajangana. Dia io mihitsy zany ny zavatra tonga tao amin'ny fiangonana zany tamin'io période de transition na tamin'ilay fotoanan'ilay hoe tetezamita zany. Nisy zany izay fampianarana izay tonga zany zay. Ka lasa be dia be ny zavatra niresantsika farany teto hoe nampanota ny vahoaka an'Andriamanitra zany. Ilay fampianarana tonga tao amin'ny fiangonana zany. Dia iny moa Balama zany fa mpaminany jentilisa ange Balamy. Dia vokatra ilay fitiavam-bola ihany koa, ilay voninahitra. Satria karamaina izy zany. Na dia naminany tamin'Andriamanitra ary izy. Na dia fandraran'Andriamanitra ary izy. Dia izy mihitsy no nanino. Nampianatra ny Balaka hampanota ny zanak'Israely hoe izao ny fomba ahafahantsika mahazo ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo. Ahoana ny fomba azotsika an'ireo. Dia hitantsika teo fa ny lalàn'Andriamanitra dia miteny manambara manao hoe tsy azonareo atao ny manao fanekena amin'ny hafa firenena. Ina moa ilay hafa firenena tenena io satria hoe ny zanak'Israely dia tsisy ny jentilisa. Ka ny jentilisa zany ny antsoina hoe hafa firenena. Tsy azonareo atao izy ny manao fanekena amin'ny hafa firenena mampanambady ny zanakareo. Satria fitaka ho anareo zany. Fa amin'ny fotoana izay hanambadiany zanakareo azy dia lasa maninona? Inana ny enana terina tamin'ny sampiny izy dia lasa ekoaka amin'ny Andriamanitra izy. Amin'ny Andriamanitra ny jentilisa zany. Dia izay tokoa ny nazo ny zanak'Israely satria latsaka tamin'izay izy teo amin'ilay sahany Sitima zany, teo Moab. Tratran'izay zavatra zay, tratran'izay fitaka zay izy. Ka rehefa tsy vitany zany ny mamono aty ivelany, dia izy indray mitsofoka ao anatiny zany. Iny zany ny fotoana mahomby, iny zany ny fomba mahomby indrindra zany hanapitena ny fiangonana zany iny. Raha ny fahavalo zany te hamotika anao zany, raha ity ivelany zany izy, hita ihany izy. Fa rehefa tafitsofoka ao anatiny izy, tsy hainao intsony ahoana ny fomba analana anazy io satria efa ao anatiny izy. Dia rehefa niezaka namono zany ny Balaka na mpanjaka Moaba hoe ahoana ny andrianany ity, tsy vita ny namono azy. Dia nanino nitsofohany. Inona ny fomba nataony? Araka ny fampianaran'ny Balama nataony hoe ampinanana enana terina tamin'ny sampy sy jangajangana. Dia inona ny zanak'Israely fa
ny rarana hoe tsy mahazo manambady efa firenena satria manjary lasa mihinana ny enanaterina tamin'ny sampy ny Andriamanitry ny firenena hafa sy miankoko amin'ny Andriamanitry ny firenena hafa. Dia lasa nanina tokoa ny zanak'Israely vokatra n'izay niarahany tamin'ny zanaky ny Moaba zay sy ny zanaky ny Madianita zany, dia lasa niankoka tamin'ny Andriamanitry ny Moaba iny zanak'Israely. Dia izy moa ny Andriamanitry Moaba izany fa ny Bala Peor. Dia rehefa niankoka tamin'ny Andriamaniny dia nihinana ny enana terina tamin'ny sampy tesitra Andriamanitra. 25,000 ny olona maty tamin'izany fotoana izany. Ary efa nisy olona nanana zotom-po indrindra ny asain'ny fanahin'i Jehova namono an'izay hoe nanao pabe maso an'izany zavatra zany koa zany, zay vao nampitsahary ny Jehova ilay arety mandringana zany, satria arety mandringana no nandripaka ilay zanak'Israely. Dia eto zany ny zavatra ho resahantsika zany dia zao hoe fantatsika zany fa tsy sitrak'Andriamanitra izany, ary zay manao an'izany dia atao maty tokoa izy. Satria maninona? Mijangajanga zany ianao ara-panahy io natreny Andriamanitra, manimbazimba ny anaran'Andriamanitra ianao, ka ny fiangonana zany amin'izao fotoana zao zay manao an'izany zavatra zany. Satria misy ny atao hoe rafitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany, ilay hoe fanekena amin'Andriamanitra zany io. Misy ny atao hoe maridrefy zany io, mifeny vahoaka an'Andriamanitra. Dia ino maridrefy io fa ny tenin'Andriamanitra ihany zany io. Ka amin'izao fotoana zao nefa be dia be ny zavatra mivoaka ivelan'ny tenin'Andriamanitra. Arak'ilay tenentsika teo fa tafiditra ao fiangonana daholo ny fomba jentilisa ireo. Dia tsika hoe mieritreritra hoe satria tsika manao an'ireo zavatra ireo ao am-piangonana dia hamarinitsika ilay izy, dia mieritreritsika hoe ho azontsika ny lanitra. Indrindrandrindra ny mpitondra fivavahana. Fa ny zava-doza dia ity, nareo mihitsy, nareo mpitondra fivavahana izay mitondra izany fampianarana izany eo am-piangonana ka mampitambatra ny fomba jentilisa amin'ny fomba mpivavahana. Ohatra fotsiny raha isika efa nresantsika farany teo hoe ny 25 Desambra izay fetin'ny jentilisa izany, fahaterahan'ny masoandro izany, dia nakambana tamin'ny fomba kristianina hoe nahaterahan'ny Kristy. Dia ny fampiarahana an'izany dia mieritreritra ve tsika hoe tsy ho adin'Andriamanitra amin'izany tsika? Fa zany angeny nataon'ny Balamy, nampianatra ny Balaka izy ampinana enana terina tamin'ny sampy ny voaka an'Andriamanitra. Dia izany ny zavatra ataon'ny fiangonana koa zany, mampianatra zavatra tahaka an'izany. Ohatra izay ndraisiko izay, ary tsy zavatra foroniko zany, tantaran'ny fiangonana zany, tao anatin'ilay tetezamita nisy an'izay zavatra zay transition. Tao amin'ilay periody tao aorianan'ny 3 sy 300 no nisy an'izay zavatra zay. Tao aorianan'ny 3 sy 300 no nisy an'izay zavatra zay, rehefa nitsofoka lasa fiangonam-panjakana ny fiangonana zany tamin'izay vanim-potoana zay. Fa tsy izay ihany nataon'ireto vahoaka reto, tsy resaka hoe io ihany ny fahamaizinana niditra tao amin'ilay fiangonana zany, ilay resaka hoe fomba jentilisa niditra tao amin'ny fiangonana arak'ilay hoe fampianaran'ny Balama. Fa nisy zavatra anankiray koa nitenen'ny Leçon ato, Apokalypsy 2:1-5. Ianantsika kely. Inona koa ilay fahamaizinana zany niditra tao amin'ny fiangonana io. Dia aty amin'ny 5 izy dia zao no zavatra teneniny eto zany. Dia hoy izy, ary toy izany koa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita, tahaka ny andreny koa izy. Ary toy izany koa, ankoatran'ilay fampianaran'ny Balama zany izay tafiditra anatin'ilay fiangonana, dia hoy izy, ary toy izany koa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita, tahaka ny andreny koa. Inona koa ary zany ty fampianaran'ny Nikolaita ity? Hitantsika zany fa nisy fivoarana zany ny zavatra nisy hatramin'ny teo amin'ny tantaran'ny fiangonana Smirna, fiangonana Efesosy azafady, nandra-pahatonga taty amin'ny fiangonana Pergamosy. Nisy fivoarana nitranga zany. Dia inona ilay fivoarana nitranga? Raha raisika ny aty amin'ny fiangonana Efesosy dia aizany Nikolaita teo amin'ny fiangonana Efesosy. Dia raha isika ny fiangonana Efesosy dia izao ny teneniny eo amin'ny 5. Dia hoy izy, kanefa izao ny toetranao, zany hoe ny toetran'ity fiangonana Efesosy ity zany, halanao ny asan'ny Nikolaita izay halako koa izy. Zany hoe ny fiangonana Efesosy zany, ilay fiangonana voalohany zany, dia zao nankahalany io
asan'ny nikolaita io, le toetran'ny nikolaita io. De hoy Jesosy hala koa zany hoe Jesosy zany mankahalany io asan'ny nikolaita io, tsy tiany Jesosy zany io. Ary niderain'i Jesosy le fiangonana Efesosy am'izay zavatra zay. Taonjato taty aoriana nefany, tonga taty amin'ny tantaran'ny fiangonana Pergamos zany tsika eto, araky ny faminaniana zany fivoaran'ny fiangonana, de inona zavatra nisy. De vakitsika leo amin'ny toko faharoa andiny dimy amby folo teo. Ary toy izany koa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny nikolaita tahaka ny an'ireny koa. Eto zany le fiangonan'Andriamanitra de efa lasa mitana le inona, le fampianaran'ny nikolaita zany. Zany hoe efa tafitsofoka ao anatin'le fiangonana koa zany le fampianaran'ny nikolaita. Ary izy zany halan'le fiangonana le fampianaran'ny nikolaita. Ary halan'i Jesosy. Fa eto zany izy de misy eo aminao izy mitana izany fampianaran'ny nikolaita izany. De tafiditra ao amin'le fiangonana zany le fampianaran'ny nikolaita. Ka inona moa le fampianaran'ny nikolaita zany? De le fampianaran'ny nikolaita zany, ny dikany hoe nikolaita aloha voalohany indrindra zany de zao hoe, ny dikany hoe nikolaita de hoe amin'ny teny frantsay de hoe le conquérant du peuple hozy izy. Izany hoe vahoaka ataontsika hoe filazana azy hoe mpamabo zany, mpamabo vahoaka. Zay le izy zany. Le nikolaita zany de zao mpamabo vahoaka. Izy zany tena mahay manababo vahoaka amin'ny zavatra rehetra, mahay satria ohatran'ny hoe manjanaka zany. De nikolaita zany tena mpamabo vahoaka zany nikolaita. De ny fampianaran'ny nikolaita nefa de zao. Ny fampianaran'ny nikolaita nefa de zao hoe tsy manaraka norma ny fampianaran'ny nikolaita. Zany hoe Andriamanitra zany de zao mametraka maridrefy izy amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Misy ny didy zay natao ho tandremana, misy ny fitsipika. Fahamarinana fototra zay raisina zany. Zay tsy misy petipetina zay moa tamin'ny fiangonana voalohany zany de zay hoe fampianarana tsy mba ny fahamarinana zany tsy mba naharoroparatsiana zany. Tsy mba nanino izy ty? Tsy mba nanao marimaritra iraisana zany. Fa tena atao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka. Ny fampianaran'ny nikolaita nefa de zao tsy manaraka norme, tsy manaraka an'izay rafitra zay. Fa ny zavatra ny fampianarana zay ampianariny de zao, izy zany mauvaise compréhension ny fitenenana mikasika ny resaka hoe lalàna sy ny fahasoavana. Zany hoe tsy tena fahalalàna tanteraka zany ny hevitry ny atao hoe ambany lalàna sy ny ambany fahasoavana. Ka ny fampianarana zay netiny mikasika an'izay hoe ambany lalàna sy ambany fahasoavana zao de zao mikasika an'izao manao hoe tsika zany de zao hoe ny zavatra takian'ny lalàna amintsika, na hoe ny exigence de la loi zany, ny zavatra takian'ny lalàna amintsika de zao tsy manao an'izany intsony tsika, fa tsika efa ambany fahasoavana. Ny dikan'izay de zao hoe afaka tanteraka tsika ny amin'ny fitandremana ny lalàna, fa afaka mandeha amin'ny filalitsika tsika sy ny fanindritsika tsika amin'ny aranofo. Zany hoe tena lasa aranofo be zany ty hoe tsika novonjenao amin'i Jesosy Kristy fahasoavana ny raisitsika. Fa zao tsika tsy ambany lalàna intsony fa ambany fahasoavana. Zay zany be na am'izao tsika miteny zao aza misy zany zavatra zany. Hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana, de ny fiheveran'ny olona le hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana de tsy mitandrina lalàna intsony. Ka raha vao tsy mitandrina lalàna nge ianao de jereo tsara. Jereo tsara ny didy folo. Lalàna misy hoe aza mijangajanga, lalàna miteny manao hoe aza mamono olona, lalàna miteny hoe aza mandangy, lalàna miteny hoe manajany raha inao sy ny reninao, lalàna manao hoe aza mitsiritra vadin'olona, aza mitsiritra fananan'olona, lalàna manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao. Zany lalàna. De hozy ny olona hoe ay, zany ange lalàna tandremanay daholo zany. Fa misy lalàna ao anatin'izay zay esorina. Lalàna miteny manao hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao, iankofanao eo anatrehany. Na sarin-javatra any ambony na eto tany na any ambanin'ny tany ozy izy. Fa za de Andriamanitra iny, Andriamanitra sari-piara ho Jehovah ary mamary ny heliko ny zanaka hatramin'izao afin-dohalika ozy izy. Fa mamindra fo kosa amin'ny zanak'arivo izay mandimby manompo aho izy izy. Ka eo zany le zavatra anankiray zany de zao hoe voalohany aloha zany de zany
aza manao sarin-javatra voasikotra eo kofinareo natreny manao ny fiangonana. Misy any am-piangonana any, za tsy teny anaram-piangonana fa fantatsika zany misy any am-fiangonana any. Misy koa reny lakroa reny, de misy sary vongana eo. Misy zany zavatra zany. Itsika ihany koa manao an'ity lakroa ty. Jereo tsara fa fiangonana kristiana de feno an'io karazana misy lakroa io daholo. De hoe ty sinina ny famonjen'i Jesosy de manao an'iny symbole iny zany apetraka zareo hoe lakroa. Fô raha olona, iny lakroa iny ve Andriamanitra no nanao an'iny lakroa iny? Asan'ny Satana ange iny lakroa iny. Zavatra ohatrany hoe matériel de torture zany iny nampiasain'ny empire romanina. Zany hoe fitaovana nampiasain'ny fanjakana romanina iny hampijaliana olona sy hamonoana olona. Satria tsy Jesosy ange no fatsina tamin'ny hazo fijaliana voalohany, fa efa betsaka ny olona nivonon'ny fanjakana romanina tamin'izany hazo fijaliana zany. Na kristianina io na tanomboka teo amin'ny Kristy zany ny hoe kristianina, fa talonga ny olona vonoina rehefa kriminel zany ianao de fatsihana amin'ny hazo ianao. Zany hoe fitaovana fampijaliana nampiasain'ny romanina iny. De teo no namonoana ny Kristy. De iny lasa ataon'ny kristianina hoe symbole. Ten'Andriamanitra nefa miteny manambara manao aza manao sary voasikotra ho anareo. Sary sikotra ange zany. Lasa ataontsika symbole zany le izy. De betsaka indray no tezitra amika de ianao zany ahoana? Za aloha tsy miditra amin'izany. Afaka teneninareo, afaka tsarainareo, afaka teneninareo am'izay tianareo, tsy maninona mihitsy. Fa zay ny voasoratra de manambara amintsika ako. Zay ny voasoratra. Tsy zany namorona zany. Verenako vakina mihitsy le izy mba tsy hoe sao de miteny fotsiny eto ako. Raha izy kely le izy eo amin'ny aty amin'ny Exodosy. Jerentsika kely aty amin'ny Exodosy toko faharoapolo. Tsy zany namorona an'izany. Verenantsika vakina kely fotsiny le izy. Exodosy toko faharoapolo. De inona ny zavatra teneniny eo? Andininy fahefatra. Aza manao didy folo io. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ty amin'ny tany ambany, na izay ny amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miakohaka eo anatreny ary aza manompo azy fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sary-piaro, ka mamaly ny eloko indray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika. Dia amin'izay mankahala nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay ty aka mitandrina ny didiko izy. Mamindra fo amin'ny olona izay mandimby, mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay ty ahy ka mitandrina ny didiko. Zany hoe izy ny olona amindran'Andriamanitra fo dia ny olona izay mitandrina ny didiny. Didin'Andriamanitra miteny manambara manao aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao. Dia miteny amintsika lakroa amboarintsika hoe sarin-javatra voasikotra iny sa tsy sarin-javatra voasikotra iny. Dia amin'iny koa miakohaka ny olona mba dia ositsika hoe ka iny ange tsy dia tenao iny loatra le izy fa le Andriamanitra any ambony teny ivavahana. Fa aiza ao anatin'ny Baiboly misy an'izany hoe manaova an'izao ianao dia ataovy an'izay le izy hoe tsy tia mihitsy le izy fa tia zany karaha zao ohatrany hoe symbole fotsiny. Zany ny atao hoe fanamarina tena zany. Dia ositsika na outretenareo amin'ny de tous les noirs hoe tenenanareo ratsy hoe zao. Dia zay zany izy. Na ianao kristianina na ianao tsy kristianina, izay ihany tsotra ihany le izy. Marina ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra dia miteny mahadiso hevitra an'ireo tsy fahalalana ny soratra masina. Ary ny tsy finoanareo vo izy Andriamanitra. Mahadiso ny soratra masina. Zany tsy mahadiso ny soratra masina mihitsy ny tsy finoantsika. Tsy mahadiso mihitsy zany. Fa aoka Andriamanitra ny marina. Fa itsika kosa ozy izy. Aoka tsika hita fa mpandainga ozy izy. Aoka Andriamanitra ny marina dia Andriamanitra rery ihany ny marina zany. Zavatra anankiray faharoa ihany koa. Inona ihany koa zavatra ao anatin'ny didy folo izay nesorina dia ny sabata. Andriamanitra miteny ao anatin'ny didy folo manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Ene manao ny asanao sy anaovanao ny rahanao rehetra. Fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao izy ny andro fahafito. Aniza le andro fahafito? Any Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito izy. Dia io zany le lafiny anankiray. Nesorina zany io. Fa raha mijery sika ny didy folon'ny Eglizy dia inona ny zavatra teneniny eo? Mana masina ny andro alahady. Aza miasa fa manompo an'Andriamanitra. Zay izy.
textuellement izany izy zay araka ny voasoratra. Aza miasa amin'ny andro alahady ozy izy. Fa manompo an'Andriamanitra ozy izy. Nesorona zany zay ao anatin'ny didy folo. Dia zany mihitsy ny fampianaran'ny Nikolaita zany. Satria tonga tamin'ny periody io zany dia nanomboka niala daholo zany rehetrarehetra zany satria hitantsika tamin'ny periody io fa niala ny sabata nosoloana ny alahady fa lazaina fa hoe fomba ny jiosy zany. Lehibe ny zavatra nitsofoka tao ny resaka hoe sarivongana nitsofoka tany am-piangonana, nitsofoka tany. Dia zay zany le resahana hoe Nikolaita eto zany, le resahana hoe misy ao aminao mitana ozy izy ny fampianaran'ny Nikolaita. Tanteraka amin'ilay fiangonana le fampianaran'ny Nikolaita zany dia zavatra mbola tandremana amin'izao fotoana zao, nolovana amin'izao fotoana zao zany. Nolovana amin'izao zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao zany zavatra izany. Ka le resaka Nikolaita ty zany dia zao hoe io le fanraran'ny tenin'Andriamanitra ary teny efa nitenen'ny apôstôly mihitsy izy io. Jerentsika ty amin'ny asan'ny apôstôly toko 20, andininy 17. Asan'ny apôstôly toko 20, teny andininy 17. Dia inona ny resahany eto? Ahoana ozy izy? Ary raha tany Milety Paoly dia naniraka kany Efesosy izy ka napaka nilolon'ny fiangonana keo aminy. Ny zavatra nisy teto zany zao fa tsy teo Efesosy tsony Paoly. Fa napaka nilolona ny fiangonana tany Efesosy zany izy dia nanome recommandation zany izy, nanome torolalana zany izy zao zavatra tokony ho ataonareo izy izy. Dia inona ny torohevitra nataon'ny Paoly? Andininy 20 sy ny 30 dia zao ny teneniny. 20 ka hatramin'ny 70. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina ho mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano. Fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy ambody masika hiditra eo aminareo izay tsy hiantra ny ondry. Rehefa hiala eto aminareo aho izy dia zao tandremo izy izy. Ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo ho mpitandrina. Izay nanaovan'ny fanahy masina anareo ho pasteur zany, izay le mpitandrina. Ny pasteur zany l'olona tsy tandremo izy izy. Ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo ho mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano. Fantatro fa rehefa lasa izy izy dia hisy ambody masika hiditra aminareo izay tsy hiantra ny ondry. Zany hoe hisy olona hiditra zany eo amin'ny fiangonana izay amiravira ny ondry dia amin'ny lafininina. Tsy hoe araka amin'ny koba izy dia amono azy eo. Na hoe tena misy ambody masika koa hiditra ao am-piangonana tsy izay ny teneniny eo. Fa ambody zany hoe olona zany io resahana io ary amin'ny fampianarana no atongavany eo amin'ilay fiangonana hitondra fampianara-diso ary amiravira ny ondry izy. Be dia be zany ny ondry izay ny vahoakan'Andriamanitra izay voaviravira eo zany amin'izay zavatra zay. Ka lasa ho voaozongozon'ny fampianaran'ny diso. Dia betsaka ny hemotra hiala amin'ny fahamarinana ka hiazona izay angano sy izay tsy fampianarana fototra araka ny soratra masina. Dia inona ny teneny amin'ny 9:30? Ary avy aminareo no mpisahan'ny olona sasany toriteny tsy marina ny taonan'ny mpianatra naraka azy. Zany hoe io olona io zany tsy voatery hoe avy any ivelany ihany koa izy io, fa avy eo anatiny eo ihany koa zany izy io. Tahaka ny Nikolaita nge ka olona avy eo anatiny. Nikolaita nge ka diakona teo amin'ny tamin'ny andron'ny apôstôly. Dia nefa lasa nanana fiangonana, lasa nisy olona nanaraka azy mihitsy zany ty Nikolaita ity zany. Io zany misy zany avy any ivelany tena hoe tonga izy mamiravira fa misy koa tena ao anatiny eo zany mitondra n'io fanakorontanana io sy famiravirana io. Ka io zany mila tandremana zany izy io. Tena mila tandremana io fa ny devoly tsy na tsy kely lalana. Tonga izy. Ny devoly izy dia manao mierina tahaka ny liona izy, mitady izay harapana izy, miodikodina eo amintsika. Zay mahatonga hoe miambena mandrakariva ka aza mitsahatra. Izy zany eo izy amin'izay zavatra zay izy. Ka le zavatra teneniny eo mantsy eto izy misy zavatra teneniny kely eto hoe 9:30 fantatro fa rehefa lasa dia hisy ambody masika hiditra aminareo izy izay tsy hiantra ny ondry ary aminareo no mpisahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina. Mitony teny tsy marina. Inona moa le tena tiany teneniny hoe mitory teny tsy marina io? Zany hoe zavatra
mahasolafaka zany ny zavatra hoentiny, zavatra dangereux zany, zava-doza ny fampianarana hoentiny, zavatra ratsy ny zavatra hoentiny, zavatra manimba ny fampianarana zay hoentiny, ary ny zavatra hoentiny ihany koa dia zao contagieux ny fampianarana hoentiny. Zany hoe ohatrany hoe arety mandringana zany mifindra iny. Loza zay zany zava-doza be am'le izy zany. De zavatra misy eto zany de io zany hitantsika araka le fampianaran'ny Balama zany sy ny fampianaran'ny Nikolaita de zao hoe fahafatesana ara-panahy zany no niantra tamin'le fiangonana tamin'ny periodin'ny Pergamos io. Zay zany le hitantsika mikasika ilay soavaly mainty zany. Fahafatesana ara-panahy no niantra tamin'le fiangonana ka very tanteraka zany nanomboka teo zany de very iny very ny identitén'le fiangonana. Ny very ny maha izy azy an'le fiangonana ka lasa tsy mitondra tsony le anaran'Andriamanitra izy. Satria Andriamanitra ke rehefa nifidin'ny fiangonan'ny zanak'Israely dia ahoana izy Andriamanitra? Ianareo oloko ary zaho ho Andriamanitra reo. Zay le hoe mitondra ny anaran'Andriamanitra. Fa eto Andriamanitra sy ny fiangonana, Andriamanitra ny Israely ve? Za ataontsika raha Israely ara-panahy am'izao no resantsika. Andriamanitra ny Israely ve Andriamanitra? Rehefa tsy mitandrina le didin'Andriamanitra izy, sy mitana le filazanan'i Jesosy na ny finoan'i Jesosy, sarotra amiko ny ino an'izany. Sarotra amiko ny ino an'izany. Zay le hoe very le identitén'Andriamanitra. Fiangonana tena maro de maro mijoalajoala, manao popoka mihitsy. Ary samy mampiseho ny daholo le fiangonana mandeha ery amin'ny kianja lehibe anankiray ery, hoe reto ny fiangonana anina zao. Fa iza le tena fototra zany, ao ve le tena fototra? Nefa le fototra rava. Tena pira am'le izy le olona ve mieritreritra hoe io toerana misy azy io sy toetran'io dia tonga azy any an-danitra ve io toerana io? Dia tonga foana le toerany. Rehefa tonga ny safady rehefa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry amin'ny fiavian'i Kristy, rehefa tonga ny fanasana ka nasaina ao amin'ny trano fanasana daholo ny olona, dia misy eo tsy manana ny fitafiana amin'ny fampakaram-bady. Niditra ny mpanjaka hijery izay nasaina dia hoy izy ianao hoe orsakaiza. Fa ahoana ny diranao teto nefa ianao tsy nanao ny akanjo ny fampakaram-bady? Natsony ny mpanompony fa toro dia tsy pahazo any velany any. Any misy ny fitomanina sy ny fikotroanifo izy. Inona nombaranao amin'izay fotoana zay? Ka zay le izy. Ny zavatra inarantsika eto dia miverina zany tsika amin'ny fampianarana fototra izany. Ka tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa ny fanaratry mirivotra ny tena hidivantsika. Ary ny fanahy io nefa dia miasa mizanaky ny fanoherana amin'izao andro ianantsika zao. Tezy azo ny ampiasaina rehetra dia miasa izy. Betsaka ange ny tezitra sy tohana. Fa devoly ange tsy kely lalany. Ary zay teneniko foana tsy izaho no mamorona an'izany. Tsy hoe mamorona hoe de hoe ny fanahy ratsy no miasa misy fiangonana izay isany zany. Tsy teny anaram-piangonana mihitsy efa nizarantsika no mandinika an'izany. Fanahy ratsy dia miasa amin'ny fiangonana izay isany izy. Satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza an'izany. Efesianina 2:1 ka hatramin'ny 7. Efesianina 2:1 ka hatramin'ny 7. Zay kely zay zavatra zay. Efesianina 2:1 ka hatramin'ny 7. Dia ina vaky ny teny ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo efa novelomy ny fonom-bola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana hozy izy. Tsika zany fonom-bola tsy resy lahatra dia amin'ny fahamarinan'ny soratra masina. Dia nahoana maty ny fahadisoantsika tsika tamin'ny fahotantsika. Araka n'inona? Araka ny fomba n'izao tontolo izao. Dia ny fomba n'izao tontolo izao, inona nefa fomba n'izao tontolo izao? Dia tenenina araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Inona zany ny nalehantsika taloha dia hoe ny fomba n'izao tontolo izao. Dia raha miresaka zany hoe zany fomba n'izao tontolo izao zany, dia inona zany fomba n'izao tontolo izao? Dia hoe araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra. Zany hoe ny fanaon'izao tontolo izao zany dia omban'ny fahefan'iza
Iza nefa le mpanapaka eny amin'ny rivotra? Satana ange le mpanapaka eny amin'ny rivotra. Tenin'Andriamanitra amin'ny teny manambara hoe tsika tsy mitolona amin'ny fomban-draha fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ozy izy. Satana io. Ka Satana zany ny manjaka amin'ny fomban'izao tontolo izao. Io fomban'izao tontolo izao nefa nampidirina ao am-piangonana io fomban'izao tontolo izao. Dia io le tenenina manao hoe araka mpanapaka ny fanjakana amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Dia le fanahy miasa io zany, le amin'le mpanapaka eny amin'ny rivotra io, izay miasa amin'izao tontolo izao io, dia io ny miasa amin'ny zanaky ny tsy fanarahana ozy izy. Dia inona moa le zanaky ny tsy fanarahana zany? Amin'ny teny frantsay izy dia hoe fils de la rébellion ozy izy. Dia tsy fanarahana inona moa ny zavatra teneniny zanaky ny tsy fanarahana? Tsy fanarahana ny soratra masina, tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra, tsy fanarahana ny rafitra izay napetraka Andriamanitra ho tandremana ny amin'ny lalàna sy ny didiny. Dia rehefa tsy manaraka an'izay zany ianao, dia iza no mibaiko anao zany? Le fanahy manapaka fanjakana eny amin'ny rivotra ozy izy. Mazava be zany, tsika ihany no mamaly an'izany hoe iza zany zay. Dia izay nge teneniko hoe tsy zakazakaina nge ty fampianarana ty. Ary le izy araveriko foana le izy tsy resaka fanenjena na resaka fizarana. Fa maninona? Mametraka ny marina sy ny rariny amin'ny laontsika zany, araka ny tenin'Andriamanitra, hoe ahoana ny voasoratra, mandeha araka ny voasoratra. Raha misy ny pastera te hiverina amin'izany fahamarinana izany, dia manao ahoana? Voaroka izy, mialo, tsy pastera intsony ianao. Dia be dia be ny resy lahatra nefa be dia be koa no maninona? Na dia resy lahatra aza dia miaro ny kapokany. Izany hoe miaro ny finanany. Aiza intsony ny karama ivelomako. Izay nefa le atao hoe fizahan-toetra, izay le atao hoe batisan'ny afo. Aiza intsony ny sakafo hoaniko, ahoana reto zanako reto, ahoana ny tranoko io dia avelako ve nefa izy ary amin'le fiangonana izay misy azy. Manana tomobile izy, mahazo trano izy, mahazo chauffeur izy, manana mpanampy izy ao trano. Misy pastera ohatr'izany. Tsy ny pastera rehetra ny ohatr'izany fa misy pastera tena miadana ohatr'izany, misy zany. Fa very amin'izany dia ahoana zany? Dia ahoana ny amin'ny zavatra rehetra zany? Dia ahoana koa ny fifandraisana amin'ny resaka fitondram-panjakana? Tsy ho ahiliky ny fanjakana eo dia ahoana? Zany izy daholo zany. Ao ny fiangonana izay mampiatra ny séparation classe sociale ao anatin'ny fiangonana. Izany hoe manasaraka ny classe sociale zany, dia ny resaka hoe ny andriana sy ny andevo, mampisaraka ny mpanan-karena sy ny mahantra, mampisaraka ny be voninahitra sy ny olona tsy dia tena hoe olon-tsotra reny fotsiny zany. Dia ny olona manam-boninahitra apetraka ho ery aloha ery mihitsy. Dia ny olona mahantra ry ariana ry. Dia ny olona manan-karena dokafana ao am-piangonana, omena voninahitra ao am-piangonana. Nefa izy no omena voninahitra ao am-piangonana. Izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Dia araka ny resantsika teo hoe ny fomba jentilisa maro samihafa araka ilay tenenina teo hoe fomban'izao tontolo izao. Izany hoe fomban'ilay zanaky ny tsy fanarahana zany, tonga ao am-piangonana zany, lasa fomban'ny fiangonana. Zany nge mahatezitra an'Andriamanitra zany ary ho paratsiana zany. Dia raha vao miteny an'izany dia betsaka koa miteny manao hoe nareo ny marivo salosana any, nareo ny tery ny sainareo, fa mba sokafo ny fijery. Ianao indray zany ny tery saina fa izy no misokatra ny fijeriny, mba sokafo ny fijery ozy izy. Fa tsika tsy hamaly lalàna zany intsony fa mba hafasoavana zay ihany ny ainy. Fa na manazava an'izay raha tsy hay intsony zay. Fa ny zavatra tia nitenena amin'izay dia izao fotsiny. Tsika tsy mitanina zany lalàna zany intsony. Fa rehefa amin'ny Jesosy ianao dia ampy antsika. Dia izay mahatonga hoe rehefa amin'ny Jesosy dia inona ny zavatra toriana? Rehefa amin'ny Jesosy dia mitoriana dia fitiavana. L'amour le plus important. Izay zany fitiavana ny zavatra lehibe indrindra. Fa ankoatran'izay fitiavana izay tsisy bazy hafa mihitsy. Zavatra roa ngeza be nefa ny zavatra tenenin' Jesosy. Nisy mpanoran-dalàna anankiray izy ity. Niresaka tamin'i Jesosy.
nanambarana anao hoe satria izy ity zany nahita hoe tsy navita nandresy lahatra an' Jesosy reto fariseo. Zany hoe tsy hainy zareo zany no niady hevitra tamin'i Kristy fa resy zany zareo teo amin'ny ady hevitra. De ty mpanora-dalàna ray ity zany de zao hoe amin'ny hafetsena no niresahany tamin'i Jesosy. De inona ny zavatra niteneny tamin'i Jesosy? Jesosy io, inona ny didy lehibe ambony indrindra hozy izy? De hozy Jesosy mantsy azy manao hoe didy lehibe indrindra hozy izy de zao: tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Kristy no miteny. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao manontolo, amin'ny sainao manontolo, amin'ny herinao manontolo. De mbola ampiko anankiray arô Jesosy: tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. De hozy izy le mpanora zany hoe marina tokoa zany voalazanao zany Jesosy hozy izy. Inona ny zavatra tian'i Jesosy tenena amin'izay? De raha mijeritsika ny didy folo, be dia be no miteny manambara manao hoe tsy foana ny didy folo. Fa ahoana moa ny fitiavanao an'Andriamanitra zany raha tsy mitandrina ny didiny sy ny lalàny sy ny fitsipiny ianao? Sa hozy ianao hoe tiako Andriamanitra, tiako fotsiny izy tsy asiana hoe nahoana. De mba tianao fotsiny tsy asiana hoe nahoana. Fa ny Andriamanitra zany fitiavana zany de engagement zany fitiavana zany. Zany hoe misy fifanekena zany eo. Fa tsy hoe tiako fotsiny amin'izao tsy asiana hoe nahoana. Nga izy ity tenitenenina fotsiny ohatr'izao. Fa misy engagement zany. Rehefa nanao fanekena tamin'ny Israely Andriamanitra de nisy ny engagement zay. Rehefa manao mariazy ianao manambady de misy ny engagement fanekena zay. Manaiky ianao hanaja ny vadinao, manaiky ianao hoti azy. Ka zay fanajana zay, zay ny atao hoe fanarahana ny didin'Andriamanitra sy ny teniny zay. Rehefa tsy manaraka an'izay ianao de miala amin'ny engagement zany ianao. Tsy hoe tiako ianao de lasa ianao mandeha amin'ny deuxième bureau rehefa avy eo. Zany ny ataon'ny kristianina ange. Teny izy hoe tian'Andriamanitra fa lasa izy manompo sampy rehefa avy eo. Zany ny zavatra misy. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao manontolo, amin'ny sainao manontolo, amin'ny herinao manontolo. De hozy izy ny tenin'Andriamanitra averiko foana ilay izy ao amin'ny Apokalypsy miteny manambara manao hoe fa tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona izy ka andeha niady tamin'ny zanany sisa. Zany hoe ilay fiangonan'Andriamanitra zany io. De izy ireo zanaka sisa ireo de ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Mitandrina ny didin'Andriamanitra hozy izy. Any amin'ny Apokalypsy misy an'izany. Betsaka no miteny hoe fa nifoanana zany teo amin'ny testamenta vaovao. Fa nao amafisin'i Jesosy zany any amin'ny testamenta vaovao. Satria fanambarany Kristy io. De ahoana tsika amin'izany zavatra zany? Ka aoka tsy tenitsika ho anareo kely saina zany, de tsy maninona ataovy daholo. Fa zay ny fahamarinana moa de manambara ilay fahamarinana zany. Ka ny fiangonana zany zay manana n'izay toetra voalaza rehetra teo zay, ka nisan'izany fampianarana rehetra zany tafiditra ao amin'ilay fiangonana sy niala tamin'ilay rafitra no men'Andriamanitra zany. Zay fiangonana zany manana an'io fahamaizinana ara-panahy io, manana ny fampianaran'ny Balama, manana ny fampianaran'ny Nikolaita tafiditra ao aminy. De soavaly mainty zany izy. Fahamaizinana ara-panahy, fahafatesana ara-panahy zany. Fanjakan'ilay ratsy zany ny ao anatin'ilay fiangonana zany. Zay ny zavatra misy zany. Tsy afaka miala amin'izay. Zay ilay fiangonana mainty tsinona ka. Zay ilay izy zay. Tsy azo alàna zay zavatra zay. Tsy azo alavatra zay zavatra zay. Raha ny tantara no jerena zany de zao hoe taty aoriana zany ny fiangonana de satria ny zavatra niresantsika de hoe ny période nisy an'ity transition ty zany na ny fiangonana Pergamosy de teorinan'ny 300 sy 300 nandra-pahatonga ny 730 sy 500. Teo zany période de transition. Fa rehefa tonga kosa tany amin'ny 730 sy 500 izy de inona ny zavatra nitranga? Tany zany de zao hoe zany hoe teo anelan'elan'io zany mbola nisy any zany satria ny zavatra nisy mantsy de zao araka le teneny teo misy eo aminao izy mitana ny fampianaran'ny Nikolaita. Zany hoe mbola misy zay mahatonga le hoe mizana satria misy hery mifanandrina koa ao anatiny ao. Zany hoe misy mitana le fahamarinana ihany zany io. Fa misy nefa tena manohatra le fahamarinana zany.
dia tao anatin'izay tao anatin'ny taony elanelan'ilay 3 sy 700 ka hatramin'ny 7 sy 500 zany dia mbola nisy nanohatra n'izay hoe le fomba jentilisa tonga amin'ny fiangonana sy le hoe fampianaran'ny balama tonga amin'ny fiangonana, ny fampianaran'ny nikolaita tonga amin'ny fiangonana, zany hoe tena nanohatra an'izany, nisy zany nanohatra an'izay, dia nisy groupe mihitsy tena nanohatra an'izay antsoina hoe izy ireo zany hoe arianista ny antsoina azy ireo zany. Arien zany, le arien io zany ny lehibe an'izy ireo, dia le arianista zany ny anaran'izy ireo, ka zareo ireo zany azo atao hoe vitsy anisa zany izy ireo. Dia ny tao anatin'izay fotoana izay nefa nikambana ny fitondram-panjakana sy ny fiangonana, dia ireo izay nanohatra n'izay fampianaran'ny balama tonga tao am-piangonana izay sy nanohatra ny fampianaran'ny nikolaita dia nanomboka ny anjena zany izy ireo. Nanomboka ny anjena izy ireo. Ary tamin'ny 7 sy 500 dia resy tanteraka zany le arianista. Resy tanteraka zany izy ireo. Dia izy no nampiasain'ny fiangonana tamin'izay, fa le mpitondra fanjakana fa nanomboka nampiasain'ny fiangonana zany nandresena nyreto arianista reto zany, naringana tanteraka zany izy ireo. Dia rehefa ringana zany izy ireo tsisy nanohatra ntsony amin'izay zany ny eglizy. Tany amin'ny 7 sy 500 mbola ianarantsika moa zany izy io. Dia rehefa tsisy nanohatra ntsony ny eglizy dia teo amin'ny fotoana io amin'izay no niantsona tsy hoe niantsona fa ny nanaovana ny papa voalohany ho sady lehibe an'ny eglizy maneran-tany no manana responsabilité ihany koa na manana fahefana amin'ny filoham-panjakana azy. Satria nahazo ny territoire anazy manokana zany izy, na ny toeram-panjakana manokana zany izy. Dia rehefa nahazo ny toeram-panjakana io izy dia nahazo n'izay titre zay zany ny lehiben'ny eglizy hoe izy no lehiben'ny eglizy maneran-tany voalohany, hoe papa voalohany nahazo ny fahefana hoe eglizy maneran-tany, ary papa voalohany ihany koa nahazo ny amin'ny resaka hoe mpitondra fanjakana izany. Dia izy io papa io zany tamin'izany fotoana izany, fa le Grégoire le Grand zany zay papa zay, zay tamin'ny fotoana nisy azy moa zany dia hoe tamin'ny 7 sy 500 ka hatramin'ny 400 tateo aorianan'i Kristy zany no nisy anazy io zany. Dia izay ny zavatra nisy zany raha ny tantara no jerentsika anazy. Ka raha mijery an'izay zany tsika ho jerentsika mantsy le resaka hoe mizana zany, satria nisy zavatra nilanjaina zany teo ho jerentsika zany zay. Ka mikasika an'izay zany raha mijery an'izay hoe satria fivoarana zany sy fandrosoana zany ara-politika zany no nahazo an'ity fiangonana ity, sy fandrosoana zany ara-karena ihany koa zany no nahazo an'ity no niainan'ity fiangonana ity, satria lasa nanana fahefana lehibe zany izy apartirany taorinan'io 7 sy 500 io. Dia rehefa nanana an'izay fahefana lehibe izay izy dia amin'ilay fahamaizina no resantsika, satria eo no verenantsika. Inona ny zavatra nisy eo am-piangonana? Satria tsisy fanoherana intsony ka. Dia tena efa nanjaka tanteraka zany le fampianaran'ny balama sy ny fampianaran'ny nikolaita tafiditra tao am-piangonana. Very zany ny resaka hoe fianarana ny tenin'Andriamanitra. Tsisy intsony zany fianarana ny tenin'Andriamanitra intsony. Ary ny fahefan'ny eglizy zany no lazaina fa fahamarinana tamin'izany vanim-potoana izany. Ary ny fotom-pampianaran'ny eglizy, inona ny fotom-pampianaran'ny eglizy? Zany hoe tsy baiboly zany io, fa dogma zany io, zany hoe fahamarinana apetraky ny eglizy zany io, nanolona ny fahamarinan'ny soratra masina, zany hoe misy fahamarinana voavonim-potra zany. Zay hoe dogma ny eglizy. Io zany no nosoloana ny tenin'Andriamanitra zany. Dia tsy vitan'izay ihany, fa izy koa zany dia zao ho an'ny olona zay manohatra n'izay fahefan'ny eglizy zay, na manohatra ny fotom-pampianaran'ny eglizy na ny fampianaran'ny eglizy, dia zao hoe tsy mandefitra mihitsy zany ny fiangonana, tsy manana fandeferana amin'izay izy. Ary rehefa tsy manana fandeferana izy dia zao tsy mitsitsy mihitsy izy rehefa manohatra azy ianao. Tena tsy mitsitsy mihitsy zany izy. Dia eto ary zany amaranantsika le lesona zany, dia tiany nidirantsika fa tsy tratrantsika androany fa amarana le izy. Dia misy zavatra ho resahantsika eto, miresaka le hoe soavaly izy mitana mizana eny an-tanany.
Dia rehefa miresaka zany tsika amin'ny lesona manaraka dia tonga dia io zany no resahantsika eo inona zany no miresaka ny mizana io zany. Dia inona no lanjaina io? Ny zavatra lanjaina amin'ilay mizana zany dia zao hoe sakafo no lanjaina io zany. Satria izy miteny hoe venty ny vary tsitika eo izy eran'ny fatambara kely ary venty ny vary ordia izy izy intelo ny fatambara. Le mizana io zany ampiasaina andanjana an'ireo sakafo ireo zany. Inona indray ny hevitra izay zavatra izay zany dia tena mifandray amin'ilay fahamazinana teo zany io, mifandray amin'ilay tsy fisian'ny tenin'Andriamanitra intsony ao amin'ny fiangonana no resahana io zany. Satria fahafatesana ara-pananina izy tao amin'ilay fiangonana. Dia ho resahantsika amin'ny lesona manaraka iny. Hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra ray. Jehovahandriamanitra ray io misaotra anao zay ny amin'ny lesona izay vitanay tamin'ity anio ity. Tsy tamin'ny herina fahatanjahana fa tamin'ny fanahinao irery ihany. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io ankalazaina ny anaranao any. Sorato am-pony ray ny teninao ray ataovy eo an-tsainay. Mafy izany teninao zany raha io ka izy ny maheno. Iny raha io miofonofo izahay ka hisoro anatinay ny fovato. Aoka ny fanahinao hiaso anatinay. Mana masinanay reny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia aoka ilay rahanao ndrakitra anay Kristy ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao eto anatrehinao. Dia taio izy raha io amin'ny fiainana isan'andro. Ampelantananao Kristy no ametrahana izany. Ka aoka raha io, aoka Tompo, tsisy aromboka sy ampelantananao. Halleluia. Amen. Manao velomantsika indray. Somary mafimafy izay lesona izay fa izay ilay tombo-kase. Tsy zangy iny namahan' io tombo-kase io. Kristy namahan' ilay tombo-kase. Dia rehefa nisokafan'i Kristy ilay izy dia izao valo mainty ny hitan'i Kristy tao. Dia nasehony hoe izao ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiangonana. Izay indrindra izy. Fa ny tenin'ny tompo dia miteny foana manambara manao izay manatsofina aoka izy haino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Dia anjarantsika ny miaina. Fa izao ilay izy misy foana koa ny tsy haino. Fa dia raha miaino moa ianao zany dia araba-soa araba-tsara. Dia tahin'ny tompo daholo tsika rehetra. Bye bye daholo indray ray manaraka. Ok.